Amin'ny vaovao Nisongadina ny anivon'ny Kaominina ambanivohitra kosa maro ireo zava-bita na dia teo aza ny krizy raha ny taona lasa iny nojerena ary hotohizana ny fampandrosoana ny tanàna Nisongadina ary izany nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona omaly ho an'ny Kaominina ambanivohitra Ambohimanga Rova. Sekoly, tsena ary fotodrafitrasa maro vaovao no nanamarika ny taona 2024 an'ny Kaominina ambanivohitra Ambohimanga Rova. Nasongadiny ben'ny tanàna aravonjatao vidy malala ireo ezaka vitan'ny Kaominina ireo ho tao anatin'ny krizy nandritra ny lanonana fampiarahabana tratry ny taona omaly ary mitohy hatrany fampandrosoana ny tanàna araka ny nambarany. Izay moa ny antony le fifampiarahabana zao zany mba ahafahana misaotra ny vahoaka Ambohimanga manontolotra hakanavaka na ny ponity toerana na ireo zava-bita. Satria ny Ambohimanga tonga amin'izao toerana izao hoe commune rurale première catégorie ary fampandrosoana izay hita mivangana amin'ireo fotodrafitrasa sy ny fandriampahalemana sy ny fahadiovana dia fandraisana anjara no besin'ny maro. Ny mpitora zany dia mitardalana ary mametraka amin'ny paikady. Tamin'iny taona iny dia hitantsika fa teo ny fanatsarana ny tobim-pahasalamana, teo ny fanatsarana ny birao iasana eny amin'ny commune, na ny vokotany, teo ny fanamboarana samihafa ny lalana, fanampiana ny olona mifampikarana izay ataony izay tetika asa mahakasika ny olona zany dia ny izany natao. Ho avy zany zao dia ampanaovana ny lyseantsika satria n'inona natao dia ny fampianarana ihany. Io ny tena fototry ny fampandrosoana ka tsisy ny fampianarana ka ny commune Ambohimanga Rova na dia commune rurale première catégorie dia mbola tsy manana lycée. Ary mpanaovana azy amin'izao fotoana izao izay trano misy efatra izay zana tsy maintsy mba hiditra amin'ny taona ho avy iny lycée Ambohimanga. Ao anatiny ho avy koa ny fametrahana kianja ho an'ny tanora ny fanamboarana ireo lalana ary indrindra fampidirana jiro any amin'ireo tanàna tsirairay avy satria mba commune première catégorie azy zany dia mamenatra ihany raha kilometra mailana Antananarivo dia izay tsisy ny angovo. Zany zany tanjona ngeda be miaraka amin'ireo lalan'ireo ary dia mijery koa ny fampikarana ny olona izay tokony asiana tohana sy vitsika avy amin'ny mpiara-miombona rehetra. Olona enjato ahitana ny mpiasan'ny commune rehetra no tariny ben'ny tanàna ny mponina mifokotany 2020 ny namana sy tapaka ary mpiara-miombonantoka amin'ny commune no tonga ny korana sy ny aran-sakafo ary ny fampiarahaba tratry ny taona izay omaly. Fotoana ihany koa nanaovan'ny ben'ny tanàna tatra tamin'ireo vahoaka ny zava-bita ny vina ho anty taona 2024 ity ary ireo lesoka hita ka mila areniny. Fanao ny commune Ambohimanga Rova isan-taona ny fiarahana toy izao izay ahafahany vahoaka sy ireo mpitarika azy mitafa mivantana ankoatra ny fampiarahabana tratry ny taona vaovao.